Faliana mandrakariva no irahantsika indray amin'ity takariva ity izay hanarahantsika ny fotoana eo amin'ny fifampaherezana. Tena ilaintsika izany amin'izao vaninandro izao. Kanefa mialohan'ny dirantsika ho amin'ny hafatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra dia manasa anao hivavaka isika tompoko. Andriamanitra, ankehitriny izay raha tonga indray amin'izao takariva izao izay ahafahanay mifampahery avy amin'ny alalan'ny teninao. Engane ny fanahinao mihitsy no ampiteny, ary ny fanahinao dia hampiaino. Ary izany hafatra izany dia tsy hiverina aminao raha tsy avy nanao soa taminay tsirairay avy. Tononona vavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha ohatra ka efa nanaraka ny fotoana isaky ny takariva teto ianao dia inoko fa efa nandray fanapahan-kevitra ho tonga olom-baovao. Nanitsy ny fotom-posaina na ho amin'ny tena ifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary toy an'izany indrindra no irahantsika dia ny Genesis 7:30. Ny Genesis 7:30 dia ny andininy 5 sy ny andininy 2:20. Raha vao mamadika ny Genesis 7:20 isika dia Josefa avy hatrany ny ao an-tsaintsika. Fa izany no ho raisintsika ao amin'ity takariva ity dia ho vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy ilay andininy 5. Ary hatramin'izay nanendreny azy ho mpikarakara tao an-trano mba amin'izay rehetra nananany dia notahiany Jehovah ny tranon'ilay Eziptianina noho ny amin'ny Josefa. Ary ny fitahiany Jehovah no mba izay rehetra nananany na ny tao an-trano na ny tany an-tsaha. Josefa dia zanaky Jakoba ary anisan'ny faralahy izy. Ary fantatsika tsara fa rehefa nielona ny rahalahy ty Josefa ty satria naniry ho mpanjaka, naniry ary izany faniriny izany dia azo nofoka ilay nofo izay tantaraina dia azo ndreto rahalahy ndreto saratsaina fa ianao va no ndeha hankofanay. Ka nahatonga azy nivarotra ny Josefa ho any Ezipta. Ka tonga any Ezipta Josefa eto amin'ity teny izay novakintsika ity. Dia inona ny zavatra misy? Josefa nefa dia mahatoky, tia mifandray amin'Andriamanitra, tia hivavaka. Ary amin'izay mahatoky an Josefa sy tia hivavaka izay dia ny herin'Andriamanitra no mikirinao. Fitaovan'Andriamanitra i Josefa. Ary hitantsika fa na dia niantrano tao amin'ny mpanompony azy izy dia nomena an Josefa ny fitantanana rehetra. Ka izay rehetra ny kasihan Josefa sy nandreketan Josefa na an-tsaha na tanàna dia voatay izany rehetra izany. Toy izany ny andrasin'Andriamanitra amiko sy aminao, mba hitondra fitahiana ho amin'ny manodidina anao. Move tena mba efa tsapako, tsapanao, tsapantsika rehetra izay manaraka an'izao amin'ity takariva ity, fa efa tena mitondra fitahiana ho amin'ny manodidina anao ianao, ho an'ny namanao. Raha tsy edra olana namanao, na tsy aro fahamahivanana ve izy raha tafahoana taminao, satria olon'Andriamanitra ianao, mitondra ny fahamasinana. Ka niza manakaiky izany fahamasinana izany dia mivanga ambany olana. Miala ireo tebiteby rehetra satria manana n'ilay hery avy amin'Andriamanitra hoentina mamahy izany ianao, manana fahendrena avy amin'Andriamanitra. Fa matetika isika amin'ny mampanaradian'i Jesosy atsika dia toa ohatrany tsy ao an-tsaintsika izany. Raha hivahiny any amin'ny olona isika, mba efa ao an-tsainao ve hoe raha hivahiny eo ianao androany, mba inona zavatra mety hiova amin'izany toetra amin'ny tokantrano izany raha tsy salama? Ny fandalovanao tao mety hitondra fanasitranana, fitahiana ve? Tsy isika no mitahy, fa ilay herin'Andriamanitra miasa amintsika. Ary zany ny andrasin'Andriamanitra amin'ny olona miaraka aminy. Nempetera aza
dia efa tsy araka petera intsony ny antsony olona makanesa ty fa te ahery izay misy tsy salama dia ozy petera hoe fa tsy vita intsony fa ity misy mosara hoento any dia evaevao eo ambony lohany fotsiny fa hositrana izy. Rehefa manaiky an'Andriamanitra isika dia tonga amintsika izany, kanefa tsy nohony amin'izany toe-javatra izany koa no hanarahantsika fa aoka ho tena ilay fitiavana an'Andriamanitra, fa rehefa tia an'Andriamanitra ianao dia manaraka ho azy, fantatr'Andriamanitra izay tokony ho anao. Tsy mila manany amin'ny ampitso isika, fa matetika ihany koa dia izany herin'Andriamanitra izany no lasa fitaovana, ary rehefa tsy manana an'izany aza dia lasa mitady vahaolana hafa mihitsy mba hisin'ilay hery eo aminao, fa aoka tena ny herin'Andriamanitra ny azo antoka fa miasa aminao, tsy ho herin-javatra hafa fa tena ho tahaka ny Josefa. Ka naiza misy atsika, ny tokantranonao, aoka ny tanora ao anivon'ny tokantrano, aoka ny raim-pianakaviana, ndrem-pianakaviana, aoka ny mpitondra ny fiangonana rehetra, ny eo anivon'ny fiarahamonina rehetra, raha fantatrao fa an'Andriamanitra ianao, aoka mba ho tahaka ny Josefa eo amin'izany toerana izany ianao, ho mpamahaolana, ho mpitondra sy ho fitaovan'Andriamanitra anehoana ny fahendreny sy ny heriny, ny fitiavany, ka tonga ny tsirairay hiaiky ny fahatsaran'Andriamanitra, ka hanompo an'Andriamanitra ny manodidina anao, ny namanao, ny mety ny ankonanao mbola tsy tonga ny amin'ny tena fitiavana sy fahalalàn'Andriamanitra, fa meteza ho fitaovan'Andriamanitra ianao, hitarisana ny rehetra, anaiky fa Andriamanitra dia fitiavana miaino izay rehetra manatona azy. Zao ny 12:20. Dia natolotry ny mpitandrina ny tranomaizina ho an'i Josefa mpifatrotra rehetra izay tao an-tranomaizina, ary izay rehetra nataony tao dia izy no antony. Josefa lay nogadraina dia tsy tonga amin'izany fanagadrana zany fa lasa lehibe ny fonja indray. Inona no mety ho lehibe ny fonja amin'izao? Ary raha nisy nanofy azy tao dia lasa fitahiana ho an'ilay mpiaraka azy tao amin'izany fonja izany. Zany hoe zay toerana nalehan'ity Joseph ity dia nitahiana, ary ny farany dia ny Eziptiana rehetra ny teny mihitsy ny mpanjaka Farao hoe tsy ahita olo-kendro ohatranao zay fa ianao mihitsy ny alao ho tendrena, ho mpiandraikitra n'izany fitantanana eto amin'ity fanjakany Eziptiana ity. Ka raha ho avy ny mosary dia ianao no hitantana sy hitsinjaran'izany. Mila anao ny ankonanao, mila anao ny manodidina anao, mila anao ny fiangonanao. Ka raha ny tsirairay avy mba tsara fifandraisana amin'Andriamanitra, tonga ho amin'ny fahamasinana amin'Andriamanitra, anao ahoana ny areny toe-tsaintsika, ny areny fanoloran-tenantsika, ny areny tsy fanahintsika ny amin'ny ho avy, fa itsika matoa mbola be fanahiana, itsika matoa mbola ao anatin'ny tsy fivoarana, ao anatin'ny tahotra, tsy fitombona amin'ny lafin-javatra rehetra, dia mbola tsy tsara fifandraisana amin'Andriamanitra. Dia izay no lazaiko teny am-boalohany. Fa raha nanaraka hatry am-boalohany amin'izao fampaherezana izao ianao nanomboka hatramin'ny fotoana izay niarahantsika, dia efa tokony ho tonga fitahiana ho amin'ny manodidina, ho tonga fanabeazana ho amin'ny manodidina, ary hatarika olona maro amin'i Jesosy, satria miseho aminao ny toetran'izany Jesosy izany. Ka raha ho avy Jesosy Kristy dia ho maro be ny olona izay ho any an-danitra noho ny aminao, maro be ny olona anaiky an'Andriamanitra sy ny heriny sy ny voninahiny noho ny aminao. Ka izao tontolo misy atsika izao dia anaiky an'Andriamanitra ekoaka tahaka ny Nisy Sadraka sy Mesaka ary Abednego rehefa tsy nanaiky ny ekoaka tamin'ilay sary vongana volamena, dia natsipy tao anaty lafaoro mirehatra, afo mirehatra, dia tsy may, fa tonga tao Jesosy ary teo nanekeny mpanjaka fa ny Andriamanitra reo ny tena Andriamanitra, izany ny andrasina amintsika rehefa feno ny fahamasinantsika. Jaona rehefa natao tao anaty menaka mangotraka tao anaty barika dia tsy may, dia nanaiky an'Andriamanitra ny olona. Engane, mba ho fitahiana ho an'ny tokantranonao ianao, ho fitahiana ho amin'ny fiangonanao, ho fitahiana ho amin'ny fiarahamonina, indrindra ho amin'ity firenena ity.
ka ho be dia be ny anaiky an'Andriamanitra noho ny aminao. Ka raha toa betsaka amin'ny manaiky an'Andriamanitra, Andriamanitra no omeo voninahitra. Fa itsika tsy maintsy miena, fa izy no hita amin'ny zavatra rehetra. Ka akasika ny tokantrano indray, akasika ny fiangonana, akasika ny fiarahamonina, akasika ny isam-batan'olona ny izany teny izany. Ka isaina lalina isika ary anatona an'Andriamanitra manomboka androany. Ka mba ho feno ny fahamasehan'Andriamanitra, ka tena ho fitaovan'Andriamanitra amin'izay rehetra alehantsika, ka hitondra fandrosoana na amin'ny saina, na amin'ny vatana, na amin'ny fanahy, naizanaiza misy atsika. Hiara hivavaka isika. Andriamanitra lehibe, misaotra anao indray tamin'ity takariva ity satria mbola afaka ny fampahery izahay. Engane izahay izay efa nanaiky anao, dia hoeniko izany fahamasinana izany. Rehefa avy nandray ny fahamarinanao izahay dia hiaina an'izany, ka hiaina ho amin'ny fahamasinana. Ka ny fahamasinana izay atafina ho anay dia hitondranay vahaolana ho amin'ny manodidina, hitondranay fampandrosoana ho amin'ny asa rehetra enina amin'ny sehatra ara-panahy. Ka raha hisaraka eto indray izay amin'izao takariva izao, ombay ny fiarahamonina, ombay ny tsy salama ho amin'ny fahasalamana, ombay ireo manan'olana mba hivaza ny olana izany, ary ataovy tsapa amin'ny famomba azy ianao mandritry ny androm-piainan-drehetra. Ny anaran'i Jesosy no ahafahana manonona ny vavaka. Amen.